fionana amin'ny fantany izao dia zava-dehibe hatrany ny fandrenesanao ny tenin'Andriamanitra mba ahafahanao mitombo ao amin'i Jesosy Kristy, ahafahantsika tsirairay avy miaraka mifampitantana mankany amin'ny vavahady lanitra. Amen. Ahafahantsika miaraka mitombo, miaraka mandroso, miaraka misotro ilay loharano miboboka tsy mety ritra mandrakizay, dia ilay eau de la vie éternelle, ilay eau de la vie éternelle. Amen. Io zavatra ambaran'ny soratra masina, ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao anaty baiboly io ry raha lasana vavy, dia zava-dehibe foana ny famakiantsika izany tenin'Andriamanitra izany isan'andro isan'andro, ary ny fankatoavantsika izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ota ozy izy izay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Izany hoe raha tsy mino ianao izany dia anisany tafalatsaka ao anatin'ny ota ihany izany. Fa mila manana finoana ianao avy amin'io tenin'Andriamanitra io. Misy tenin'Andriamanitra raisinao raha lasa labavy, dia iny no avadikao ho finoana. Amen. Avadikao ho finoana, izany hoe hietsehanao, alainao le teny dia hietsehanao le teny, dia hietsehanao amin'iny, hietsehanao amin'ny finoana hoe io ny ambaran'ny soratra masina, io ny tenin'Andriamanitra nomeny tompo anandray androany, dia raisiko finoana izay tenin'Andriamanitra izay. Amen. Nisy sary ry havana malala izay naseho an'i Jesosy Kristy zao maraina izao hoe jereo izy Jesosy Kristy, jereo nijoro teo ambony ranomasina. Amen. Ny ranomasina manao ahoana izany ranomasina izany raha lasana vavy? Ranomasina izany dia ranomasina manonja. Misy ohatrereto hoe iny onjan-dranomasina iny, na ataoko amin'ny teny français hoe vague. Azonao jereo ilay olona le manao le zavatra eny ambony ranomasina, le ohatran'ny planche le atao eny amin'ny ranomasina ireny, dia tsy maintsy misy an'ilay vague manonja mafy be io. Fa nijoro teo ambonin'iny ranomasina iny izy, dia niantso ny mpianatra hoe izy, natao ohatran'ny mpianatra hoe izy ry lehilahy mijoro eo ambony ranomasina ireny. Dia hoy Jesosy Kristy hoe aza matahotra fa izao ihany, avy manatona aty amiko hoy Jesosy mantsy ny mpianatra. Dia mbola nisalasala ihany ny mpianatra natahotra, fa avy eo nijoro teo ambony ranomasina, mbola natahotra hoe sao dia ho latsaka ao anaty rano. Fa amin'ny fotoana raha lasana vavy, rehefa mifikitra, rehefa mibanjina Jesosy Kristy hoe Jesosy Kristy io mijoro eo ambony ranomasina io, dia mila mandrositsika, marcher sans rien craindre, marcher avec assurance. Amen. Izany zavatra nytenin'i Jesosy ianao hoe be dia be ozy izy ny onjan-dranomasina vague, izany hoe ilay onjan-dranomasina mandrivotra be dia be, ny onjan-dranomasina mandrivotra be dia be mihodinkodina eo amin'ny fiainanao. Fa zaho ozy izy mijoro eo ambonin'io ranomasina io, dia mibanjina aty amiko ny fonao, ny sainao, ny fahatokinao rehetra. Amen. Dia tiako tahaka izany koa ianao raha lasana vavy, hoe ny liona karazana onjan-dranomasina, dia hoy ny tenin'Andriamanitra teo hoe manana finoana, fa raha tsy manana finoana ianao dia tafalatsaka ao anatin'ny ota. Ao ve? Dikan'izay izany mila manana finoana zasy ianao hoe Jesosy mijoro eo ambony ranomasina, mijoro eo ambony tafio-drivotra izay mihodinkodina eo amin'ny fiainantsika. Izy no mijoro afelanao hijoro eo anoloan'ny ranomasina misy anao ve, eo anoloan'ny tafio-drivotra misy anao ve Jesosy Kristy? Izany no tenin'i Jesosy ianao tamin'ny maraina raha lasana vavy. Atovy mifantoka aty amiko ozy izy ny sainao, atovy mifantoka aty amiko ozy izy ny fonao, hoe izaho ange mijoro eo anoloan'io tafio-drivotra anao io, mijoro eo anoloan'io vague anao io. Ianao manana finoana dia mandroso dia avy aty amiko, marcher avec assurance sans rien à craindre. Amen. Raha lasana vavy, inona zavatra lalovanao, inona fanenjehanao manodidina anao,
izy no mijoro eo anolona fanenjehana mety miodidina antsika. Izy no mijoro mety izy no mijoro eo anolona manolona ny mety paikady ratsy ataon'olona amin'ny fiainantsika, tetikady ratsy ataon'olona, planina ratsy ataon'olona eo amin'ny fiainantsika. Izy no mijoro, izy no mijoro eo anoloan-dranomasina. Fa itsika ve mifantoka aminy hoe izy no mijoro eo, izy no mijoro eo ambony ranomasina lalovantsika eo raha lasa labavy. Misy olona tia mitompo ampaherezina ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany, satria misy olona mandalo ady amin'izao fotoan'izao, tsaroako mihitsy aho rehefa mandalo ady dia lasa maka toriteny, dia toriteny mpanompon'Andriamanitra dia raisiko. Ho sisiny tenin'Andriamanitra raha lasa labavy hoe aoka ho sisy aminaiky ny olona rehetra aminaiky ny fahefana lehibe. Ny fahefana lehibe dia avy amin'Andriamanitra sy ireo izay voatendrin'Andriamanitra. Fa mpanompon'Andriamanitra ahatsaranao hozy izy, hozy izay tenin'Andriamanitra hoe mpanompon'Andriamanitra ahatsaranao, nahatsara ny fisian'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, na tamin'ny radio, na tamin'ny YouTube, na tany am-piangonana, na taiza n'andrenizako, nahatsara anazy, nahatsara ary nanampy ny fiainam-panangana. Amen. Dia matiako tahaka izany koa ianao raha lasa labavy amin'ny alalan'izao toriteniko izao hoe toriten'Andriamanitra izao hoe mahajoro eo anoloan-dranomasina, ao anoloan'ny tafio-drivotra. Ranomasina izany ange raha lasa labavy mety ampiletika ny rivotra ilojan-dranomasina iny, divotry ny rano ao e. Divotry n'iny onjan-drano iny, iny ilay problema. Mety divotry n'iny onjan-drano iny tsika, mety divotry n'iny problema iny tsika raha vao tsy mibanjina an'i Jesosy Kristy hoe Jesosy Kristy ange mijoro eo ambony ranomasina, mijoro eo ambony tafio-drivotra anao eo, tafio-drivotra keo. Amen. Raha vao tsy mifantoka amin'ny Jesosy Kristy izao sy anao dia mety ho safotra ny onjan-drano ihany, ho safotra ny tafio-drivotra ihany. Fa izy ilay efa nijoro teo ambony ranomasina, izy ilay nampangina, izy ilay nampangina ny ranomasina, mangina mitsara dia mitony ny sambokely. Amen. Izy no hiteny amin'ny fanenjehany olona, izy no mpisolovavana hoe mangina mitsara. Raha toa ka avelanao hijoro eo ambony ranomasina, raha toa ka avelanao hijoro eo ambony tafio-drivotra anao Jesosy Kristy, dia ampirisika foana ho anao izay mbola tsy nandray an'i Jesosy Kristy. Ary io ny fahotana rehetra, ary io ny filan-dratsy, ny filan-lofo rehetra, dia mandraisa-tsika fa ao no ahitanao vokatra, ary ao no azahoanao fiainana mandrakizay. Amen. Ho sisiny tenin'Andriamanitra hoe na dia mamaky ny lohasa aliko ny fahafatesana izao dia tsy atahotra ny loza, satria ianao no amiko. Amen. Satria ianao no amiko, raha ianao izany no ato amiko Jesosy Kristy, raha ianao no avelako hijoro eo amiko, dia na mamaky vaky ny aliko ny fahafatesana izao, ilay aliko ny fahafatesana izay mihoatra noho ny zavatra tsy zaka rehetra, dia tsy atahotra. Amen. Tsy atahotra na mangiry-firy toninina na ohatra ny ahoana izany aliko na fahafatesana izany, tsy atahotra, fa andeha hibanjina anao handroso aho dia hibanjina anao, satria ianao no amiko, ianao no miaraka amiko. Amen. Misy sary anankiray koa izay naseho an'i Jesosy Kristy ao anatin'ny Romanina toko 12, resaka ny sampana, sampam-boloboka. Izany hoe tsika raha lasa labavy, ny fakana ozy izy no mitondra azy. Avelanao hitondra anao ve ny fakana? Raha lasa labavy, raha izany no antaninao dia avelako hitondra ny fakana. Ny fakana dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Jereo tsara raha lasa labavy fa rehefa ambolitsika, ambolina voankazo io, n'inona zavatra mety volenao, zavatra mety maniry io. Amen. Dia jerevanao aloha ilay endrik'ilay tany, hoe ohatrany ahoana ilay endrik'ilay tany, azo ambolena ve, azo anampidirana ny fakany ve? Dia ohatreko mijery aloha Jesosy Kristy, mijery ny fontsika izy,
mijery an'ilay tany ao anatin'ny fotsika izy hoe afaka hidirany fakany tokoa ve ity, dia afaka nianiry tsara, dia hitondra vokatra, dia azo hohanina tsara ilay voankazo, azo mahafinaritra, lasa plante, lasa tsara. Amen. Dia tahaka izany koa tsika ry havana malala, izay zavatra takian'Andriamanitra, fa ny sampana rehetra izay tsy mamozy izy dia ho kapaina. Izany hoe isan'andro dia mila mamotsika, mamofo tsara, mampitehinana isan'andro. Amen. Izay zavatra tadiavin'Andriamanitra. Dia jereo tsara, rehefa ambolena, rehefa nahita tany tsara izy dia natsofony amin'izay ilay fotony ilay voninkazo. Iny amin'izay natsofoka amin'izay Jesosy Kristy. Mijery ilay fotsika izy hoe tany tsara ty tany ty. Halleluja. Dia mijery ilay tany tsara izy dia atsofoka amin'izay ilay fotony, ilay fakany, dia Jesosy Kristy. Dia rehefa atsofoka ao izy dia karakarainao izy, dia tondrana rano izy, esorinao ny ahi-dratsy, ohatr'izany ny fotsika. Tsy maintsy esorina rehefa tsy karakarainao Jesosy Kristy, tsy hoe nampidirina fotsiny ilay fotony, tsy hoe nampidirina fotsiny ilay fakany. Fa rehefa avelanao herintaona ve atsofinao fotony dia herintaona tsy karakarainao ilay zavatra nampidirina tao anatinao, dia farany iny maty dia miala ao anatin'ny fonao. Miala ao anatin'ny fonao avy eo Jesosy Kristy. Rehefa tsy karakarainao, apetraka ao fotsiny izy dia nefa tsy ampiasainao akory. Fa rehefa karakarainao voninkazo, esorinao zavatra ratsy, ny ahi-dratsy, ny raviny, izay raviny maina rehetra, dia tondranao dia lasa maniry ilay voninkazo, maniry ilay plante, dia lasa misy voany, lasa misy voankazo. Dia avy eo amin'izay mijinja ny vokatra amin'izay, jinjaina amin'izay ilay vokatra, dia mahazo tsirony amin'ilay izy, mahazo fiany amin'ilay izy. Amen. Ohatr'izany ny fiainana takian'Andriamanitra amintsika. Andriamanitra tia hampavokatra antsika hahalasana bavy, tia hampaniry antsika, tia hampamoa antsika izy. Mba jereo ve ireny aviavo maniry be ireny dia mitondra vokatra tsara, mitondra voankazo tsara ireny, azo hohanina tsara. Namokatra izy satria nanino? Tsara karakara izy dia namokatra. Amen. Rehefa karakarainao tsara ao anatinao ny Jesosy Kristy dia mamokatra ilay mamokatra. Amen. Mamokatra, lasa azo hohanina tsara. Rehefa ao anatinao Jesosy Kristy karakarainao tsara, mahita hanina hohanina isan'andro, izao sy anao ry halasana bavy, mahita izay ilaintsika isan'andro, ny kredi ilaintsika, anovantsika, ifampizarantsika ny tenin'Andriamanitra. Mahita izay ilainao, mahay mitondra anao alavitra dia alavitra, mahay manome izay iriny fonao ary zavavolombelona izany. Amin'ny fomba hoana ny hoe aposible isan'andro, tsy latsaka mba misy 2 alina isan'andro omeny Jesosy Kristy, farafakely no 1 alina isan'andro mba hivelomana. Fahasoavan'Andriamanitra ny rasana bavy, satria izay ilay inona ilay mitondra an' Jesosy Kristy ao anaty, dia karakarainao izy, mitombo hery ao, mianatra ao an' Jesosy Kristy, mitombo ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, ary tsy hoe 2 alina sy 2 alina fotsiny ny hoe omeny Jesosy Kristy, fa fiainana mandrakizay ary mihoatra lavitra noho izany ary mbola kely manoatra an'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra izay efa niaraka tamin'i Jesosy Kristy ireo, tena mivokatra, taiza ny tondran'Andriamanitra ny reny mpanompon'Andriamanitra reny. Fa mbola kely izao, mbola kely ihany vao manao dingana, mbola vao mikarakara an' Jesosy Kristy ao anaty mba havokatra, mba handroso, mba hijinja. Amen. Izany ny fiainana miaraka amin'i Jesosy Kristy. Avy ianao aloha hiditra ny fakany no mitondra anao. Amen. Mety mitady asa ve ianao? Aza mainka mbola hoe andeha hitetitety sy alina hitety orinasa ery. Fa asio fakany mitondra anao aloha. Amen. Asio fakany aloha ampidirinao ao anatinao, dia avy ianao ilay fakany no hitondra anao.
Amen. Avelao aloha izy no hijoro eo alohanao, hijoro eo anoloan'ny ranomasina tafio-drivotra. Amen. Rehefa ao anatinao izy dia mamaniry tsikelikely ianao, mamaniry tsikelikely ianao, mamaniry ny raviny, karakarainao izy dia mahavokatra ianao. Avelanao fakany hitondranao dia izy no mahafantatra izay mahasoa anao, izy no mahafantatra ny asa ilainao, izy no mahafantatra ny olana misy eo aminao. Fa ny anjaranao dia avelao ny fakany hitondranao, esoro ny ahi-dratsy, esoro ny bibikely manelingelina ny fakany, tsy hampaniry manangeza, esoro ny tsilo manangeza, tsy ahafahan'ny fakany mahazo aina tsara. Esoro izay zavatra mangeza ao anatin'ny fonao, tsy ahafahan'i Jesosy Kristy mahazo aina tsara ao anatin'ny fonao. Fa tsy misy afa-tsy Jesosy ihany rahalasana bavy no mahay manome izay zavatra irinao sy tadiavinao. Jereo tsara nge Abrahama rahalasana bavy dia natoky an'Andriamanitra, natoky an'Andriamanitra foana izy na nanananaka izy na tsy nanananaka. Nibanjina tamin'i Jesosy Kristy foana izy, nibanjina tamin'Andriamanitra foana izy. Fa izay hibanjina anao foana dia jereo taky nisankitanao izy no isan'ny taranaka. Halleluja. Izay rehetra mitondra an'i Jesosy Kristy dia nampahavokaran'i Jesosy Kristy. Izany ny tantara ao anatin'io Baiboly io. Izay rehetra mpanompoka nahatoky ny banjiny, jereo tsara nge Joba rahalasana bavy, jereo ilay tafio-drivotra, jereo ilay ranomasina fofofofo manenjika anazy. Ny vadiny na dia vady andefy mandriny izao aza amin'ny teny anazy hoe efa izao ve mahazo antsika, mbola hifikotra amin'ny Jehova ihany ianao. Hifikotra amin'ny Jehova ozy izy, atoky anazy, fikse aminazy ao masoko. Mafy loatra nge mahazo an'izao dia mafy koa ny adintsika, tena mafy ny zavatra lalovantsika. Fa izay ilay finoana, manana finoana mahajoro hoe za manana finoana milo an'Andriamanitra, dia hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tena te ho feno an'Andriamanitra isan'andro rahalasana bavy, te hitombo amin'azy isan'andro satria izy ilay mihevitra isan'andro. Tadidinao ilay naforonoko ilay tao kontiantrelena roa ilay taloha iny hoe mihevitra isan'andro ianao tompo, mihevitra tsy mba manadino. Halleluja. Isan'andro izy dia mihevitra ny rano sotroko ny alina ho aho, ny zavatra ilaiko ao an-tokantrano. Amen. Ary tsy izay ihany fa indrindra koa no hoaviko iray manontolo dia mino hafa eo an-tanany. Izy no mampavokatra azy, izy no mampaniry azy, izy no mampitombo azy, izy no mahatonga voankazo azo hohanina tsara. Raha toka karakaraiko tsara ato anaty mandrakariva izy, tondrahako rano izy, miara-mandeha aminy aho isan'andro, mitombo ao anatin'ny teny aho, mandeha amin'ny fahamasinana, mandeha amin'ny fahadiovana, alako ny ratsy rehetra, misaora amin'izay manenjika anareo fa aza manosina ho ny ten'Andriamanitra. Amen. Mila manana fo madio mandrakarivantsika rahalasana bavy. Avelao ny olona hifanditra, avelao ny olona hifanditra amintsika fa tsy mampanina antsika izany. Amen. Tsika mihazona Jesosy Kristy mila mahavokatra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Mahavokatra amin'ny asa aman-draharaha, amin'ny fandrarana izay ataontsika, mahavokatra atao tokantrano, mahavokatra amin'izay rehetra aleo, ary mahavokatra indrindra ny amin'ilay fandresena lehibe dia ilay fiainana mandrakizay. Amen. Ka dia tiany aminao hoe azony Jesosy Kristy, azony ilay fiainana mandrakizay, azony ilay fakany, ilay fotony tsara ao anatinao, dia mamoaza voamendrika, voatsara, voamendrika ny fivavahana, ary indrindra mamoaza voatsara amin'olona rehetra, amin'ny manodidina rehetra, mba azahoanao ilay fiainana mandrakizay. Ny zanak'Andriamanitra rehetra dia tsy maintsy enjeha, miomana ny amin'izany fanenjehana izany.
hatsara-pananao dia izy no hevitra anao matokia azy fa neza ny toerana misy anao tsisy zanak'Andriamanitra izay tsy navoaka an'Andriamanitra izany. Amen. Navoaka an'Andriamanitra Paoly sy Silasy ange nitoro filazantsara nanasitrana marary namoaka demoni nefa dia noenjehan'ny olona fa rehefa nitoko tamin'Andriamanitra izay ilay tafio-drevitra ilay teneniko anao ilay sary tamin'ny voalohany nasehoko anao hoe Andriamanitra mijoro ambony ranomasina, mijoro manoloana ny faratapony ady rehetra lalovanao, faratapony zavatra ny lalovan'ny Paoly sy Silasy fa niteran'Andriamanitra izy tena voakan'Andriamanitra. Amen. Ny zavatra kosa izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina toko 1:10 manao hoe izy no niaviany zavatra rehetra. Averika ny Romanina toko 1:10 hoe izy no niaviany zavatra rehetra, izy no mihazona ny zavatra rehetra ary izy koa no antony izy any no membon-dahatra mandrakizay. Izy no niaviany zavatra rehetra, izy no niaviany izao zavatra rehetra hita masitsika izao. Izy ihany koa no mihazona ny zavatra rehetra. Izy no mihazona izao tenantsika izao raha lasa navavy aho. Izy no mihazona anao, izy no mihazona ny fanambadianao, izy no mihazona ny asanao, izy no mihazona ny fahasalamanao, izy no tompo marika sy mpanatanteraka, izy no décision farany indrindra, izy no tompony haitsika hoe atreto ny fahataperan'ny fonitra famatana-tsoandry ny anarami na atreto ny fahataperan'ny fony ihany dia tsy fantako fa izy no tompony haitsika raha lasa nabavy. Izy no niaviany zavatra rehetra ary aza ny zavatra rehetra. Androany atsy Jesosy, izy no antony ny zavatra rehetra. Izy no antony ny zava-miafina rehetra izay tsy fantatrao ary mety tsy ho fantatrao fa izy no antony. Izy no antony izao fiainako sy fiainanao izao. Dia mametra-panontaniana ianao hoe fanahoana ny fiainako no tahaka izao. Miantso anao ny tompo androany, miverena aminy ianao. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe raha hiverina amiko ianao dia ho raisiko indray. Mibebaha ianao araka ny ten'Andriamanitra izay fampizarantsika teo aloha teo hoe tamin'ny vidéo teo aloha hoe ny fonao no triatriaro fa aza ny fitafianao, ny fonao no eto eo anatrehan'i Jehovah. Rehefa jerevy tsara rehefa nomboana teo amin'ny tsy niazo fijalian'i Jesosy Kristy teo izy hoe aza mitomany amiko ianareo fa mitomaniny amin'ny tenanareo, ny amin'ny tenanareo izay makamamy fahotana io, ny amin'ny tenanareo izay filandratsy io, ny amin'ny tenanareo izay lindra io, ny amin'ny tenanareo izay feno fitsangatsangana io, ny amin'ny tenanareo izay feno halatra, feno fahotana, feno fitiavana, feno fiainana izao tontolo izao. Mitomaniny amin'io tenanareo io, ny fonao no triatriaro ary ho eto ety amiko ny vola dia ho dioviko ho sasako, ho vonoako ny fahotanao. Izy Jesosy Kristy no mamono ny fahotana amin'ny rahalasana mavy amin'ny fombany sy ny fanaony. Andao hanolotra ny fontsika amin'ny Jesosy Kristy tsika amin'izao maraina izao. Satria fa ny thème izay nasain'i Jesosy Kristy ana, nomeny Jesosy Kristy ana efa tamin'ny 3 taona lasa izay hoe eau de la vie éternelle, loharano miboboka tsy mety ritra ao anao. Dia manova an'izany rano izany tsika. Amen. Ao anatin'izany tenin'Andriamanitra dia misy rano sy rano mikoriana manadio azy ianao. Halleluja. Ilay rano avy any an-danitra hosotrotsika dia ilay tsy mety ritra dia ny tenin'Andriamanitra. Ilay rano Jesosy Kristy izay nalatsa ho fanadiovana sy ho famelana ny helokontsika, ho fanadiovana ny fahotantsika. Reko ny rano Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao manadio azy ianao, mamangy anao io,
dia maladio anao, dia te hitarika anao manomboa ianao mivavaka ny tokantrano, manomboa ianao mivavaka dia mandoalika dia manolotra ny fonao, tsy manila mihitsy afaka mitomany ianao, triatriaro mihitsy ny fonao. Jesosy analota teo anatrianao, matahotra zany elo andrak'izay zany, zany fariby rehetra ao zany. Mampandroso anao Jesosy Kristy ato anatin'ny foko, te handray digana miaraka aminao, te handeha amin'ny fahamasinana, te handeha amin'ny fahadiovana Jesosy, te hanana filoana, avelako androso eo alohako ianao Jesosy, hampangila ny tafio-drivotrako, te handeha androso eo aminao. Je marche avec assurance et sans rien à craindre. Je fixe mes yeux sur toi, Jésus, mon roi éternel. Te hanana zany be éternel zany zay Jesosy, te hanana zany fiadanana mandrak'izay zany fitiavanao zany, zany toetranao zany fombanao zany. Misaotra anao zay Jesosy fa misy zao fotoana mivantana zao, mba ho tena ho voakasika andro lasa labavinay. Ianao Jesosy no hamangy ny olona mba tena hielo an'izao fitoriana amin'ny filazantsara anao zao, mba tena hikasika ny olona ianao aminatin'izany tenin'Andriamanitra izany, na ny ampitan-dranomasina n'aiza Jesosy Kristy, mba tena ho tafiditra ao amin'ny valanao tokoa izay Jesosy Kristy. Misaotra anao ny amin'ny hafatra androany, misaotra anao ny amin'ny tenin'Andriamanitra, mba ho tena naharay tenin'Andriamanitra izay Jesosy, dia tsy hoe tenin'Andriamanitra inona fotsiny, fa mba tena ho tany tsara araka ny fampianarana teo, tany tsara dia mahavokatra, fa tsy ilay tenina tsipy fotsiny dia faly eo am-peo-an'olona, na tenina tsipy fotsiny dia voageja ny tsilo, na tenina tsipy fotsiny dia nangalary ny fanahy maloto na ny fanahy ratsy, fa mba tena ho tany tsara. Misaotra Jesosy. Amen.